Mbola izany ao anatin'izay raharaha politika izay any isika manana ny ambarany tanora ao anatin'ny vondrona fikambanana tanora antoka ny fampandrosoana ifotony eto Madagasikara na ny VF Tafima manoloana ny fivoaran'ny raharaham-pirenena ny ompeo ary namoaka fanambarana izy ireo androany. Fanovana rafitra tongavana amin'ny fampandrosoana no ilain'ny firenena fa tsy vanovana olona araka ny fijery vondrona fikambanana tanora antoka ny fampandrosoana ifotony eto Madagasikara na ny VF Tafima. Tsy misy fampandrosoana afaka tanterahana nefa raha tsy misy ny filaminana ara-politika ka ahafahana mamany krizy eo amin'ny filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka dia mandroso sosikevitra ny isian'ny fiaraha-midinika eo amin'ny tompona andraikitra eto amin'ny firenena izy ireo. Manamioka izay mety vondrona na etsika hitondra sakana na fanakorontanana izay hosakana ho amin'ny fialana amin'ny krizy efa mbiakoditra amin'ny vahoaka malagasy amintsika menakavy krizy izay tokony efa hivoahana satria raha tsy ahivina dia tena tao anatin'ny 5-10 taona zona faly evatena dia mandroso ray metatra ny malagasy dia mihemitra 10 metatra raha ny fahatsapana azy nojerena. Noho izany ifizongana makany amin'ny asa fampandrosoana tokony mahasotsika menakavy isika malagasy tsy vakifolo ary iverina ny amin'izany atao hoe fihavanana sy firaisakina soatoavana malagasy izay hita fa antoky ny tena fampandrosoana ho antsika eto amin'ny tany sy ny firenena izany. Noho izany ny sosikevitra ho aroso ny VF Tafima tompoko dia voalohany ilay fampifanantonana sy firariana ny fifanantonana ho an'ireo ray aman-dreny mpitantana sy mpitondra ny titany sy ny firenena ity mba hijerena ny vahaolana ho amin'ny fitoniana ahafahan'ny vahoaka tsy vakivolo misitraka sy mitondra an'izany fampandrosoana izany ary indrindra mahazo an'izany hamamiana izo fototra maha olombelona izany. Manaraka izany dia irarinay ka irarinay ny tompona andraikitra isany eto amin'ny fitondrana mba hojerena akaiky ny fotony tokoa satria izay no antom-pijoroan'ny VF Tafima ny fampandrosoana ny an'ny fotony ny famongolana ny tsy fandriam-pahalemana izay hita fa mampiravoravo-tanana ny mpamokatra any ambany-ravinkazo lavitra any. Ny VF Tafima izay vondrona fikambanana miasa misahana amin'ny fampivelarana sy fampifandraisana andraikitra ny tanora malagasy fanamboa fikambanana ny hitondra fampandrosoana fanovana ary fiovana eto amin'ny firenena.